Ho ampitombona ho aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra ho faly hatrany izay miantso ny anaranao satria mahagaga Tompo ny ataonao amin'ny fiainanay isan'andro. Tsapanay mantsy fa sady efa mikarakara ianao ary misy amin'ireny Tompo tsy nangatahanay koa nefa dia nomenao mamimpoana dia misaotra indrindra. Mametraka hatrany fiainana eo am-pelantananao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indreny hafaliana ry havana fa afaka namakivaky ity volana janoary izay farana anio ity isika. Ary vao mainka feno aravona ny fohamam-panahy satria niarina hita ny ahalehibehan'ny fiandrianan'Andriamanitra isika. Izay tsy inona akory fa tiana hatrany ny mampahatsiaro ny fahafahan'ny manao an'izay tiany ary indrindra izy manjaka ary manapaka amin'izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra no ariany. Eny, manana ny fiandrianany tanteraka io Andriamanitra ivavahantsika io. Hamarina an'izany tsika anio ka ny iray amin'ny anaran'Andriamanitra dia ilay antsoina hoe Jehovah Tompon'ny maro ry havana. Izay no hijerentsika ny amin'izany lehibe amin'ny fiandrianana izany hamaranana an'ity lohahevitra ity. Ato amin'ny Samuela voalohany toko voalohany andininy fahatelo dia miresaka ny amin'ny Elikana. Elikana izay tsy iza akory fa vadin'ny Ana, izany hoe ray aman-drenin'ny Samuela izany. Ary silo izay resahana eto dia tsy inona akory fa toa izany no toerana ametrahana an'ilay fiara-ny fanekena izay misy ny didy folo, mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka rehefa andeha hiaona amin'Andriamanitra izany, andeha hivavaka satria mbola tsisy tepolo tamin'izany, dia mandemaka ny silo. Ka Elikana dia nandenaka ny silo isan-taona izany hanatitra fanatitra. Dia izao ilay zavatra misy. Samuela voalohany toko voalohany andininy fahatelo vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha lehilahy Elikana izany niakatra isan-taona niala tamin'ny tanànany hivavaka sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah Tompon'ny maro tao silo. Amen. Izay izany dia hoe Jehovah Tompon'ny maro tao silo. Averinay moa izao hoe silo no toerana fionana amin'Andriamanitra nisy ny fiara-ny fanekena fa mbola tsisy tepolo ihany tamin'izany. Ilay anarana hoe Jehovah Tompon'ny maro raha ny tena izy ry havana dia hita koa io aloha any amin'ny bokin'ny mpaminany ohatra hoe Isaia, hita koa io any amin'ny Hagai-mpaminany ohatra izany. Fa ilay anarana hoe Jehovah Tompon'ny maro izany raha ny tena raisina dia hoe Andriamanitr'ireo tafika. Izay izany ny tena dikany. Dia ny vahoakan'Andriamanitra tsy tena manonona an'ilay hoe Jehovah, tsy tena manonona an'ilay hoe Andriamanitra fa nataony hoe Adonay, Tompo izany satria masina ny aran'Andriamanitra araka ny didy folo dia tsy tonontononona fotsiny izany. Dia Adonay izany ny antsoiny azy, izany hoe Tompo. Dia ilay Tsebaoty izany ireo izany ilay atao hoe ireo tafika. Dia izay mihitsy izany ilay Jehovah Tompon'ny maro dia midika ny tena izy hoe Andriamanitra ireo tafika. Ny eto ary no manasongadina an'ilay nambarako teny am-piandohana hoe tena mahalehibe an'izany hoe fiandrianan'Andriamanitra izany satria raha vao miresaka tafika izany tsika dia heriny ao anatin'izany. Izay izany ilay izy satria mampiasa fitaovam-bediny izany. Izay izany ilay ary lehilahy matanjaka izany. Ireo tafika ireo izany dia hoe Andriamanitra ireo tafika izy. Voalohany tafika Israely dia ny tafika Israely voalahatra hiady. Faharoa koa Andriamanitra ireo tafika izy satria natsoina hoe tafika koa ireo kintana mambolana, ireo atokony kintana na koa hoe constellation eny amin'ny lanitra, eny amin'ny habakabaka eny izany. Izay heverina fa manana ny heriny mihatraika amin'ny zavaboarina izany. Izay koa izany ilay atao hoe tafika. Ireo atokony kintana, ireo kintana mambolana rehetra eny amin'ny lanitra. Ary izany no mahatonga misy olona matahotra dia mivavaka amin'ireny fampotsambo izany ary matahotra ny amin'ireny. Tsisy atahorana ny herin'ny kintana mambolana eny amin'ny lanitra. Andriamanitra ny tafika ireny koa ity Andriamanitra ivavahantsika ity. Ary faran'izany dia ny tafika koa tsy inona akory fa ilay univers iray manontolo mihitsy izany. Dia raha raisintsika izany dia izao: ambony Andriamanitra, lehibe Andriamanitra, mahery Andriamanitra, mandresy ny tafika sy ny hery rehetra misy eto amin'izao tontolo izao ity Andriamanitra ivavahantsika ity.
Izany ny mahalehibe ny fiandrianana ary tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy koa izany, ka n'inon'inona dia tsisy atahorantsika intsony amin'izao fiainana izao. Ary mahafinaritra ilay satria rehefa taona vaovao tahaka an'izao taona vaovao volana janoary dia manontany tena anahoana indray ity taona ity, anahoana indray ity, dia matetika izany ireo hoe filahatry ny kintana eny amin'ny volana izay misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona araka amin'ny fahaterahany dia izany no hijerenany amin'ny manahoana ny vitana, manahoana no avy ry havako. Fahadisoana behivavy ireny, finonom-pony izany, tsara vitana daholo tsika. Izay izany. Ary izao tsisy atahoranao ny hery rehetra misy eto amin'izao tontolo izao, resin'i Jesosy Kristy izany. Fasana, ny fahafatesana, aza resiny. Dikan'izay resiny, tsisy atahorantsika. Ny tena zava-dehibe dia izao: miaraka amin'ny Tompo isika, miaraka amin'ny Jesosy isika, mamakivaky ny androm-piainana rehetra. Tsara mihitsy ilay hira hoe tiako niaraka aminao Jesosy. Raha mandeha irery izany ianao dia matahora ny tafika samihafa, ny hery samihafa misy eto amin'izao tontolo izao fa raha ohatra ianao mandeha miaraka amin'ny Jesosy, ilay Emmanuel, ilay amintsika Andriamanitra, dia izao tsy misy atahoranao. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra, aza matahotra. Amen. Mivavaka isika, misaotra anao izay Andriamanitra fa mandresy ny hery rehetra rehefa miaraka amin'ny Jesosy, dia ho taona feno fandresena ho anay koa ity taona ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho aminareo ary ry havako ny hery sy ny fiadanan'i Jesosy, amen.